fisana trany firaisan-kina eo amin'ny samy mpikambana fitaovana ireo mbola misalasala mba anatevin-darana ny fikambanana fanabeazana sy fikolokoloana mikambana rehetra eo amin'ny lafiny ara-panahy ara-batana ara-tsosialy ary amin'ny maha-malagasy fifampizarana traikefa fanampiana sy fanatanterana ny asa sy andraikitra ara-pilazantsara toy ny fiangonana fanamafisana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sampana rehetra misy eto amin'ny fiangonana maro ny zavatra vita hatramin'izay raha tsy laza fotsiny ireo asa-mila hery sy tanjaka isan-karazany mba hampirindra ny asa-piangonana ny fandaminana sy ny fandrindrana ny fitaovana entana manateraka ny fotoam-pivavahana ny fanohanana sy ny fiaraha-miasa amin'ny sampana velona misy eto amin'ny FP Matolozy ary indrindra ny fanebiazana ara-panahy ny sampana tokoa mantsy no andray mandray anjara mavitsika amin'ny asa amin'ny fiangonana satria mamola vola olona ho mpanompon'Andriamanitra izy ary izany no hevitra novidiana tamin'ity taona ity hoe asansika voaforona ao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara ka dia manoentana sy manao antsoavo ny atsika lehilahy natevin-darana ny sampana lehilahy kristiana eto amin'ny Tafitolozy mba handray anjara amin'ny asa fanompoana eto amin'ny ao amin'ny tompo ary vavolombelony hatsaran'izay ny tiantsika dia Jesosy Kristy irery ihany dia aza misalasala manatona amin'ny birao dia isorana koa ireo mihitsy nametraka ny lamon'ny fiangonana nahafahana tanteraka izao fankalazana ny isa-taona izao dia misaotra manokana nantanteraka ny fanompo-pivavahana izao ary misaotra amin'ny membre ny birao any Selika rehetra koa amin'ny asa fanajotosana rehetra dia Andriamanitra manan-karim-pahasoavana ny hanome antsika hery sy tanjaka ary fahasalamana mandritra ny taona azahoantsika manao ny asa manandraikitra asahantsika eto amin'ny fiangonana dia ho fanamarinana izany 15 taona izany dia hanolotra horonan-tsary kely izay marakitra ny Selika eto amin'ny fiangonana dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Efa betsaka ny voambara teo ka tsy ho lava resaka intsony a mialona ny andefasana n'ilay vidéo zany a sy amarana ny mpitandrina hitondra nambavaka ny sampana dia teny fohy amin'ny anaran'ny fiangonana no anjaranay miaraba faly miaraba ny sampana SLK sampana lehilahy kristiana eto amin'ny fiangonana mahatratra izao isan'ny taona anareo izao faly satria manana sampana mijoro nao anatin'ny fotoan-tsarotra azy satria tamin'ny herintaona ianareo dia tao anatin'ny fiboana tanteraka isika no nanao ny isa-taona 2020 amin'ity kosa dia mbola ao anatin'ny fiboana ihany fa misaotra an'Andriamanitra fa afaka miangona na dia tsy betsaka azy isika ka faly miaraba ny sampana na ianareo tonga eto na ianareo izay any tokantrano tsy afaka tonga no nisa roa fetra dia arak'ilay hira nataony atokopira teo dia izay no afatra ho anareo mitsangana mandehana ka torio ilay fahagagana sy ilay fahazavana dia arabaina koa na tratra ny 15 taona anareo fa tanora efa vatombatony zany 15 taona zany ary mbola betsaka ny lalana omeny tompo anareo ka dia mahazo tompoko mahireza ary ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Zao dia mangataka ny lehilahy rehetra izay na ny tokantrano any azy indrindra moa isika izay manatrika eto mba hitsangana hivavaka ho anareo ny fiangonana. Tompo misaotra anao zahay ny amin'ny fihevitrao asa nefa tsara raha nahary ny olombelona ianao dia nahary azy ho lahy sy vavy ianao ary nisy fikasanao tao aminao zany dia misaotra nanao anay ho lehilahy ary mangataka aminao zay mba hanazava sy tari-dalana anay
ahatonga anay ho lehilahy araky ny fikasam-pamoronana sy ny fikasam-pamonjenao tao amin'i Jesosy Kristy. Omeo anay Tompo ny ahafantatra marina izay andrasanao aminay. Azahoanay manompo anao marina tokoa, andraisana fakasitrahana fa tsy ampalahelo anao izay nahary ary nisahirana nitady anay, namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba azahoanay kosa mahatanteraka izay tsy efa ny teo alohanay, izay tsy efa ny razanay, kanefa kosa apetraka ao ary itokisanao aminay. Dia mivavaka aminao zahay fiangonana manontolo ho an'ny lehilahy rehetra eto amin'ny tafo, mba ho azavain'ny fanahinao, mba ho tarenao amin'ny alalan'ny teninao mazava ary omenao fanahy mazoto, fanahy izay mahay mibanjina anao, fanahy mikatsaka mandrakariva ny anome voninahitra anao. Misaotra ny amin'ny nahatratrarany sampana ny 5 taonany, ary dia anao izay nitantana azy tamin'izay 5 taona izay, ny mbola angatahana indray tantana azy amin'ny 5 taona ho avy. Misaotra ny amin'ireo izay nanangana ity sampana ity, ary misaotra indrindra fa na dia nandao anay aza ny zoky ray aman-dreny izay nisan'ny nanangana izany, dia azonay antoka kosa fa ianao ilay nametraka ny fikasana tsara tao anatiny, dia ianao ihany mbola anoy ny asanao ary mbola nangana olona eto amin'ity tafo ity ho vavolombelona sy anoy ny asa. Ny fahatsiarovanay izany mpanomponao izany ene ampahery anay mandrakariva, ahatsiarovanay fa tsy foana tsy akory ny fikelezanay aina ao aminao Kristy. Dia ankinina aminao izay tsy voatononay amin'izany vavaka izany, fantatrao fa tokony ho an'ny sambatan'olona, indrindra ny lehilahy eto amin'ity tafo ity, na ny manambady na ny tsy manambady, na ny mbola tanora na ny lehibe na ny efa antitra. Omeo anjara sahaza Tompo, ary ataovy mahatsiaro mandrakariva fa mitantana azy ianao manatanteraka ny fiazakazahany ary manome azy ny fitsarana feno amin'ny fotoana. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy, Tompo ny fiangonana sady mpitarika anay nametrahana izany vavaka izany. Misaotra ray. Amen. Mahazo mipetraka nareo.
Tonga eo amin'ny fotoanany fankalazana ny jobilitsika koa mangataka ny filohan'ny fiangonana sy ny filohan'ny SLK irosety hanatanterahana izany. Andro firaviravona androany ry havana ka mendrika ho teraina ny tompo. Ny SLK koa dia anisan'ny sampana nametraka teto amin'ny fiangonana ny jobily mariazy. Fanamariana ny fisaoran'Andriamanitra, fijoroana vavolombelona, sanatria tsy fombafomba akory ny anaovantsika ny jobily mariazy isan-taona fa fisaoran'Andriamanitra satria ny fanambadiana dia manambara ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana. Ka rariny raha isaorantsika ny tompo ary arapaitsika manokana ireo mankalaza izany. Ka miaraka amin'ny pasteur Ertsimbaramakoto no anolorana hiatsoina ireo mpivady rehetra zany ny soratra anarana mankalaza ny 5, 10, 15 taona, 20 taona miakatra ny fanambadiany. Ary dia angatany ianareo anatona ity rehefa voantso ny anaranareo dia avy eo mahazo mipetraka rehefa nahazo ny sertifika. Mitomboka amin'ny fanambadiana naharitra 10 taona Andriana Jaona Tojo sy Sofara. Tsy mandray tana an'izay zany fa manao check angamba antsika. Naharitra 10 taona ihany koa Rakoto Nindraina Toky sy Nasolo. Naharitra 15 taona Randriamahefasoa Arlaza sy Brigitte. Naharitra 20 taona ny fanambadiana Rakoto Malala Jean-Yves sy Voangy. Naharitra 20 taona ny fanambadiana ihany koa Rarjaona Lanto sy Ony. Naharitra 30 taona ny fanambadiana Pasteur Andriamiandra Élisée sy Tina. Naharitra 30 taona ihany amin'ny fanambadiana Raharola Lala sy Vololona. Dia afatsika izy mijery antsika ny tokantrano izy amin'izao fotoana izao. Tsy afaka tonga izy satria noho ny fahalaviran-toerana sy ny limitation de déplacement dia tsy afaka tonga izy fa miarahaba azy tsika manao kokoa tain'ny tompotompoko. Naharitra 30 taona ihany eto amin'ny fanambadiana Rakotondrafahatra Flavien sy Salama.
naharitra 5 taona ny fanambadiana raha Jonarvelo Alain Silala te afatsika koa izy tsy afaka tonga izy noho ny tsy fahasalamana ka dia mialatsiny indrindra fa dia arabaitsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra ny tompony ombanareo. Ary farany naharitra 70 taona ny fanambadiana Ratsirarvelo Samuel sy Émilie. Eny ary ny mpitandrina no hitondra ambavaka an'izy ireo amarana izao fotoana izao fa mialoha izay dia satria andro fifaliana mariazy no ankalazaintsika dia ataontsika le hira le Andriamanitra fitiavana le andininy le voalohany fotsiny azafady tojo dia mba miara miretontsika na ny tokantrano na eto. Andriamanitra fitiavana ianao no enampira dia meko ny mpitandrina ny fitenenana amin'ny fitondrana ambavaka. Azafady fa nisofosofona no tokana. Faly miarabanareo rehetra tonga dia atambatra eto azafady ny fiarabana sampana lela kristianina sy ny fiarabana anareo naharitra teo amin'ny fanambadiana. Ianareo sampalela kristianina teto Toulouse araka ny efa nitantaraina tantsika teo ny voalohany eto amin'ny FPMA ary marina mihitsy ny lazainy teo hoe fantatry ny sampana rehetra any ny CLK Toulouse satria ianareo no nalaina tahaka na ny organisation zany na ninona dia ny avy aty Toulouse ny jerena ary ianarana matoa ianarana dia tsara zany ka dia ampifaliana ny arabananareo fa tsy mandraraka ilombiandoha ary raha atao fianarana ohatran'izany dia tazony izay fahatsarana izay dia ny tompo no ombanareo mandrakariva atanteraka izany satria miasa ho azy ianareo. Saika hitady teny hafa omenanareo mpanambady kanefa avy hatrany dia Salamo 7:20 no voasokatro ka io no tolotra anareo mpanambady izay naharitra taona maro 10 taona miakatra. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah ty izay mandeha amin'ny lalany fa hohanino tokoa ny asan'ny tananao. Sambatra sady ambinina ianao, ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanaka oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an'i Jehovah, hitahy ianao avy eo ziona ny Jehovah, ary ho faly hita ny fahasoavany Jerosalema ny ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny hahita ny zafinao eny ao, fiadanana ny ho anao.
Zany teny zany no atolotra ianareo, afantaranareo, atsapanareo fa ny tompo no niaraka taminareo, nitahy anareo, nahatonga anareo aharitra amin'izany. Ny hoe fahaelana teo amin'ny fanambadiana dia kena mihitsy fa tsy hoe fanaraka foana ny mpivady. Raha misy mpivady hoe tena mifanaraka hevitra foana, mifanaraka amin'izay atao rehetrarehetra, any akady ny afarany. Satria na samy tsara izy dia mifampitoana ho any amin'ny tsara, na samy ratsy dia mifampitoana ho any amin'ny ratsy. Fa izay no mahatonga an'ilay mpivady lazaintsika hoe miady. Tsy miady akory izy. Fa raha misy mpivady tsy miady, atsangano ny tanany hoe izao no lazaiko anareo. Mpivady tsy miady zany sampona. Satria le hoe ady mpivady tsy hoe ady tsy fitiavana akory, fa vao maika tena fitiavana no mahatonga azy miady. Satria te hanana vady tsara izy dia mitady izay ahatsara ny vadiny, ary raha misy hoe kilema kely amin'ny vady dia miezaka mba hanitsy an'izany kilema izany, hanala izany. Ka raha miady aminao ny vadinao, aza eritreretana hoe tsy tianao izy, au contraire hoe fa inona tokoa ary ny tsy nentina ataoko, dia mieritrereta hoe ahitsio le tsy mety, fa izay no antony hiadiva ny vadinao aminao. Te hanana tsara eo amin'ny tokantranony, ary izay miezaka ho amin'izany dia tahin'Andriamanitra foana. Dia ho aminareo mandrakarivana izany fahasoavan'ny tompo izany, mangataka anareo lenandray fahatsirovana teo mba hitsangana mandritry ny vavaka. Vavaka sikary. Tompo Andriamanitra io misaotra anao zahay fa tena fifaliana ho anay tokoa ny mahita mpivady maharitra teo amin'ny fanambadiana izay nampiraisinao azy. Ianao mihitsy nanorina fanambadiana satria ho ianao hoe tsy tsara raha irery ny lehilahy. Satria misy zavatra kendrenao aminy ho tanterahany, dia ny hosolo tenanao, hianatra aminao ny fitiavana, ary ahay zara izany fitiavana izany, mba hitaizany koa ny ankohoniny ao anatin'ny fitiavana. Saotranao izay amin'ny faharetan'ny reto mpanomponao ireto, fa famindrapo avy aminao sy fahasoavana avy aminao zany, satria na dia teo aza ny zavatsarotra diavin'ny mpivady dia eo anilan'ny mandrakariva ianao. Tanterao aminy Tompo ny tenin'ny Salamo hoe sambatra izay matahotra an'i Jehova, sambatra izay mandeha amin'ny lalanao, fa ho sambatra sady ambinina izy, ary ny vady aman-janany dia ho ravaky ny tokantranony, ho fifaliana hiainany satria avy aminao. Dia ianao tokoa ny hitahy ireo fanambadiana rehetra, tsy reto mitsangandreto ihany, fa ny rehetra tario Tompo, ary tahio mba ho fen'ny fahasambarana ao aminao, ary ianao tokoa no hiaro azy mba tsy hisy ampisaraka izay efa nampiraisinao. Dia misaotra Tompo
fa fitiavana lehibe tsy takatry ny sainay izany, ka izay nametrahanay azy ndray eo aminao ho tahina ao an-trany ahatra elabe. Dia ianao no tompon'ny fifaliana voalohany sy ny voninahitra amin'izany, ary izay koa miomina fifaliana amin'izany. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no anandratana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Mbola araka io mbavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra renay io, misaotra sy miterana ho izay satria tanteraka soamantsara zao fotoana androany zao izay nahafany aniona taminao. Misaotra koa Tompo satria afaka nankalaza ny isan-taona ny sampana SLK, indrindra Tompo amin'ny faha 15 taona ny jolony zao. Niangatany aminao Tompo ka tsy ho fombafomba na fahazarana fotsiny izany 15 taona zany, fa fotoana azoan'ny sampana mandiny tena mba hijoro ho amin'ny asa fitorinana filazantsaranao. Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao Tompo, ary manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Koa izany Tompo ny vavanay sy taloana aminao ny amin'ny zavatra rehetra manahirana anay. Vavaka ho anao izay Tompo ho an'ireo marary. Vavaka ho aminao Tompo ho an'ireo ory ny donam-pahoriana. Vavaka ho anao Tompo ho an'ireo tsy anasa. Vavaka ho anao Tompo ho an'ireo sahirana amin'ny lafiny zavatra rehetra. Hitanao reny Tompo ary fantatrao loatra. Koa ankinay aminao araka ny haben'ny fahasoavanao Tompo, nijerenao azy ireo manokana. Vavaka izay Tompo ho an'ny fiangonanay eto Toulouse. Ndre Tompo ny vina izay kasainay anangana trano fiangonana. Tenao Tompo milaza aminay mandrakariva hoe raha tsy Jehova ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Koa dia apetraka efena aminao Tompo izany vina zany, mba ny fananao masina Tompo hitarika ny tsirairay avy eo amin'ny sampana rehetra sokajy ny asa eo anatreny zany vina fananganana trano fiangonana zany. Vavaka izay Tompo ho an'ny vina V3e izay fikasana Tompo hananana mpitandrina matianina. Asanao zany Tompo ka ankinay tanteraka aminao. Ianao nanitsika ny fony tsirairay avy mba hanana fitiavana ka hanana fanaitretena hiasa mahery ao anatin'izany vina izany. Tompoandriamanitra io, mivavaka ho an'ny asa fitoriana filazantsara. Vavaka ho an'ny mpitandrina rehetra eo nivon'izany FPMA zany Tompo, mba hanomezanao hiry, hanomezanao fahindrina ho azy ireo, mba hahafahany manatanteraka ny asa fanompona izay napetraka ao taminy. Tompoandriamanitra tsy hainay ny angina, tsy hijery, tsy hametraka aminao Tompo ny mpiray-tanorazana aminay, dia i Madagasikara zany. Meli-patrana Tompo, mamely mafy ny valana ritina ao amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao. Ankana amin'iza moa izay Tompo, fa tsy hanao ny manana fahefana amin'ny zavatra rehetra no anteranay Tompo hijery manokana izany firenenay izany. Tahiny ny mpitondra Tompo omeo fahalalana mba hanana fanapahan-kevitra tsara hoentina miady amin'izany fivarana retina zany. Tsy valina retina rery ihany Tompo no entinay aminao, fa ny firenenay manontolo koa Tompo ny fahantrana ao nivon'izany firenena izany Tompo no iangaviany aminao mba hanomezanao torolalana tsara ho an'ny mpitondra, mba hahaizany maka fanapahan-kevitra tsara hoentina hampandrosoana izany firenena izany. Tompoandriamanitra io, vavaka ho an'ny valina retina maneran-tany izay Tompo, satria tsy Madagasikara ihany ho tratran'izany, fa ny firenena rehetra Tompo mandalo fotoan-tsarotra ao nivon'izany valana retina zany. Ianao izay dokotera tapitrohatra, ianao izay manana fahalalana rehetra Tompo, no angavianay
ametraka n'izay asa tsara zay mety ho fanefitra ho fanafody zay mety ho vahaolana tompo ho amin'izany valanetina zany mba ho entinay tompo miaina tsara eo amin'ivon'ny fiainanay andavanandro. Mametraka aminao koa tompo ty firenena zay mandray anay ty Frantsa mba ho toetra tompo ny fiadananao mba hiadananay koa. Tompo Andriamanitra io manana fanomezam-pahasoavany anao tompo ary mahalala ny miafina rehetra ao amin'ivona tsirairay avy. Zay tompo kely ny fahalalanay, kely ny fahaizanay, iny na dia angataka zay mahasoanay azy tompo indraindray tsy fantatray akory. Koa izany tompo no amafisana izany vavaka zany sady amenonay amin'ny vavaka feno sady tsara nampianarinao fahiny manao hoe rinay zay anan-danitro ho masinany anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meo ny an'izany. Tonga amin'ny fotoana izay anatanterahana ny teny tompo hoe miarah mifaly amin'izay mifaly ary miarah mitomany amin'izay mitomany, koa mangataka ireo fianakaviana izay namoy indray tapo taminy hiakatra ety ary mangataka amin'ny mpitandrina koa hiakatra ety anatanteraka izany. Endry izy menakavy manoloana anareo eto ny fiangonana na ny marimarina koa ny solotena ny fiangonana satria moa noho ny zao valanaretina zao dia ny ferana ihany sika no afaka mivoreto.